fa isan'ny mpilalao misongadina ary inandray anjara ho an'ny latsaka ny 12 taona sy ny 19 taona ireo zanaka mpilalao tao amin'ny Makidy Madagasikara fahiny dia ny zanaky José Rakotoarson sy zanaky Solbe no iresatresaka amintsika amin'ity hariva ity. Zanaky José Ilarkam ary Igary kosa ny zanaky Solbe izay efa anisan'ny manan-talenta sahady ary manaranoaviny mamiratra ao anatin'ity taranja baolina lavalava ity. Rakotoarson Stéphane Ilarkam zanaky izy Rakotoarson José. Ahoana no natonganao hoe tonga dia nandiby ny dada avy eo anatin'ilay rugby sa hoe ahoana? Natonga nanao le zany dadanay nanao le izy dia lasa nanao le izy koa. Dia tsy mora sarotra sa mora niditra tao anatin'le izy? Mora amiko aloha ny nanao an'izy satria fa natao dadanay. Inona ny toerana tazonao ohatra ny toerana José ihany ve sa toerana hafa? Toerana hafa zao. Inona ny toeranao eny ambony kianja? Torakara centre. Inona natonga anao nisafidy an'ilay Torakara centre? Satria zen tiako. Mieritreritra hoe ohatra ny ahoana ny tanjona eritreretinao zany ao anatin'ilay karazany ity? Tanjoko zao dia lalao any ivelany kipa nahoana ny fahitanao an'ilay milalao tamin'ilay vazaha kely zany hoe efa nanao compétition international sady? Izy aloha mafimafy sady voalohany koa nanao compétition international samy mbola misy taraha kely. Anjianena Askari Ismail. Zanaka mpilalao rugby? Zanaky izy? Zanaky Solbe. Cheminot. Tantarao kely ena ino natonga anao nanao rugby tonga dia nanaraka ny dada ve sa hoe mbola nianatra mitokana? Natonga nanao rugby mbola nahita anazy nanao dia lasa liana koa dia niezaka nanao. Nampianatra izy avy eo rehefa lasa teo amin'ny 20 taona dia nampianatra izy dia zao lasa équipe nationale. Sarotra ny rugby sa mora raha hoanao manokana? Hoanahy manokana aloha mora rugby fa arakaraka ny intelligence anao ihany koa zany ilay izy. Inona ny toerana safidinao? Toerana safidiako amin'izao 12 Torakara centre. Dadanao avant inona natonga an'ilay safidy? Zaho somary kely dia nefa zaho manana afietsifetsena zany dia aleoko mihitsy aloha safidy Torakara fa tsy hay varianao raha anao avant. Ny tanjonao amin'ny rugby ary? Tanjoko amin'ny rugby mba ho lasa lavitra ary lasa ariarian'izao tontolo ariarian'ny firenena sy ariarian'ny malagasy. Niatrika fifaninanana tamin'ireo vazaha kely La Réunion, Mayotte, Maurice nanahoana izay? Mafimafy izy aloha izy ngetsy somary ngetsy nefa zay koa niomana namona anazy dia zao zay lasa finale zao voniny ady hatramin'ny farany.